Eto ambony tany dia betsaka ny zavatra sokafiny, indrindra fa ny boaty. Tsy apozinao nefa ny zavatra ao anatin'izy io. Ny tamin'ity indray mitoraka ity dia mpamono olona no miafina tao anatiny. Eny e, mpamono olona, izay olona tratrany dia tifiry ny avy hatrany. Raha vao manokatra ianao dia voatifitra, n'aiza n'aiza le anao dia voatifitra, boaty mitifitra, radio mitifitra, boaty mitifitra, vata mitifitra, kaly mitifitra. Vao manokatra ianao dia voatifitra, tsy hisalasala fa hilatsaka tsehatra indray satria artista. Ndray hariva zay atonga ikarama, anatitra pizza ny tanjoko nama, tsy napoziko zavany seo satria sefo deba no nameny tanàna. Iza ny nandefa anao aty? Diso adresy fezasana tri tiany pizza nareo raha misefa hipitsika za rehefa aveo dia namoaka antsizy. Oh, zany tsy mpanao ratsy fa hitondra pizza ho anareo ry na tsy teny hitifitra tony zay avofaty dia nitifitra tapika teo ny boaty. Samy gaga zay dia nitsambiko natao lera zoky zay to dia voatifitra reo zoky saika amona ana misaotra anao zoky mpanavotra. Saika ratsy zay raha tsy nisy azy tena filefana no nasetriko aloha tao anaty fiara saika volo tifitra sy ady re zany fa tapika teo. Iza koa zany? Velomo fiara dia aingany lahy. Karaha zoky aingakaingany lahy. lasao voapaiko ny zoky be palitao ny kisaka zay ka lasa voaterina jano na niasa. Tsara zany lasitsika fela aloha dia maty tsisy fika. Zoky milamina loha isika so midona eto zay vo vita. Raha koly ty fa za mila mahita raha mandrika. Glove box inona? Misy zavatra mpirinao. Niala tao anaty fiara saika ilefa fa dia nitsirara dia nifonafona. Oka nama niendriko zoky tena tsy mirara zay vao fatsika le sama tapika teo. Milamina rekama za tsy mamon'ireo olona tsotra fa ny mpampijaly ihany lodakana dia ty misy drala mba raisy ho mariky ny fanajana. Zany ana satria tsy teo tsony raha zoky dia tapitra indray ny tantara.